Tsy hitan'ireo mpivarotra araka izany lalana alemanoloana indrindra ity fanesorana azy ireo amin'ny 15 ny volana Jolay ity. Anatrehan'izay dia manentana ny tompona ndraiky fanjakana isajokajiny izy ireo eny an-toerana mba hijery izany ifotony. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia olona 9 no maty ary 10 no naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay teo tany Moramanga omaly alindeo jerentsika ary ny sary mifandraiky amin'izay. Olona 9 no maty ary 10 no naratra eny amin'ny hopitaly Moramanga amin'izao fotoana izao taorian'ny lozam-pifamoivoizana ny tranga omaly tao Moramanga. Avy namonjy fivoriana masina tany mitoby masina Andaingo ho aty Antananarivo ka teo amin'ny 12 kilometatra miala amin'ny Moramanga no nitranga ny loza omaly alina tokony tany amin'ny 7 ora sasantany. Raha ny fanazavana voaray dia anisan'ny maty ihany koa ireo mpivady tompon'ny fiara sady isan'ny mpivavaka ihany koa. Amin'ireo 9 maty ireo dia 3 ny lahy ary 3 vavy ka ny razana iray no efa nalain'ny havana tena toerana. Raha ny fanazavan'ireo naratra dia fiara sprinter no nandehanan'izy ireo ary nifanena tamin'ny camion sy 4x4. Nisongona ny 4x4 ilay camion izay ohatra nefa tapaka frein avy any ka niala ilay 4x4 ity camion ity ka lasa mifandona tamin'ny sprinter mitondra ireto mpivavaka ireto ka nahatonga izao loza mahatsiravina izao. Misy olom-bavavahoaka ny toerana Andriamatora Andriamaefa Charles sy ny pastera avy any amin'ny Foibe FPVM ihany koa dia efa nijery ny zava-misy tany toerana.